Manoloana ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny FFM izay hatrany dia nitondra ny fomba fijerena ihany koa ny ambasador'ny Suisse miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Eric Mayoraz. Izy ireo moa dia manohana tanteraka ny dingana fivoahana amin'ny crise eto Madagasikara niatomboka tamin'ny fanasoniavana ny sorodala. La Suisse elle soutient le processus de sortie de crise depuis le début, depuis la signature de la feuille de route. Aujourd'hui c'est une nouvelle étape qui est accomplie, un nouvel organe, une nouvelle institution qui est mise en place pour la réconciliation entre les Malgaches. Manohana trano dingana ivoahana amin'ny crise nanomboka tamin'ny fanasoniavana ny sorodalana ny fitondrana Suisse araka ny nambaran'ny ambasadoriny miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Eric Mayoraz. Nambaran'ity diplomatie ihany koa fa dingana vaovao vitan'ny Madagasikara tamin'ny fametrahana ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM ary mirary ny mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity izy mba efa be. La Suisse a été un des premiers pays qui a contribué dans le cadre du PASEM pour les élections. Nous continuons à suivre et à soutenir le processus électoral, aussi bien politiquement que financièrement. Mikasika ny fifidianana nampatsahiviny ambasador Suisse fa anisan'ny firenena voalohany nitondra ny anjara birikiny tao anatin'ny PASEM entina hanohanana ara-bola ny fifidianana i Suisse ary vonina hatrany ny hanohana ny fanatanterahana ny fifidianana na amin'ny lafiny teknika izany na amin'ny lafiny ara-bola. Ankoatra izay, anisan'ny miaraka amin'ny OIF izay ametraka birao misahana amin'ny fifandraisana eto Madagasikara Suisse. Diplomate vehivavy avy amin'ity firenena ity no hitarika io birao io Andriamatoa Eric Mayoraz ary amin'ity volana martsa ity no hisokatra io birao misahana amin'ny fifandraisana amin'ny OIF io.